raha ny vaovao azo ihany koa dia misokatra 420 ora amin'ny 420 ora ny laharan-tariby maitso ahafahana miantso raha toa ka misy nitrangany herisetra miatra amin'ny ankizy eny anivo ny fiarahamonina eny. Ato anatin'ity fanadihadiana ity no andehana raha antsika ny makasika izay laharana maitso izay. Vonina andray anao 420 ora amin'ny 420 ora amin'ny alalan'ny laharan-tariby 720 na ny ligne verte 147 ireo mpitandro filaminana eto anivon'ny Sapandrara miaro ny zaza tsy ampy taona eto anivon'ny polisy pirenena. Ny laharan-tariby 720 izay laharana mamaim-poana ahafahanao manao fitoroana mikasika ny trangana herisetra atao amin'ny ankizy. Nahitam-bokatra ny fampiasana ity laharan-tariby maitso ity hatramin'ny ampiasana azy ny taona 2024 araka nambarany tompony andraikitra. Hatramin'ny nametrahana azy dia misy tokoa ny vokatra satria ireny no ahafantarana satria misy ilay atao hoe signalement. Dia io signalement io zany milaza ilay olona hoe amin'ny toerana ohatran'izao dia misy fampijanona ankizy. Misy ankizy victime na violence na violence conjugale na violence physique, violence morale. Ohatra misy reny mpampiasa zaza tsy ampy taona izay mampijaly azy reny dia misy aza efa tratra doran'ilay zaza kely mpiasa avy any ambanivohitra entina ety an-drenivohitra ampiasaina nefa avy eo dorana amin'ny ranomafana tratra reny. Misy ihany koa le ankizy victime na violence sexuelle dia mampandray ihany koa ny manodidina dia hoe misy trangan-java-loatra an'izao dia avy hatrany dia mandray andraikitra zany polisy pirenena. Ka izy io zany raha ny any amin'ny faritany dia tamin'izy hatramin'izao zany mbola mandeha izay zavatra zay dia miantso ligne 147 fotsiny ilay olona any amin'ny faritany dia tonga dia direct amin'ilay polisy eo an-toerana ilay izy dia ny polisy zany fa misy service zany ny andraikitra zay tonga dia hatrany dia mandray andraikitra dia mandeha amin'ilay toerana. Toerana misy araiky amby folo manerana Madagasikara nefa misy ity laharan-tariby maitso ity amin'izao fotoan'izao ka ireo polisy amin'ireo toerana misy izany no mandray mivantana ny antso ary mandray andraikitra mifanoja amin'izany. Andalam-panatanterahana kosa nefa ny tetikasa ahafahana mampivangongo ny foibe ny laharan-tariby 720 eto Antananarivo ary miainga avy eto ny iraka mifandraisana andraikitra manoloana ny trangana herisetra atao amin'ny ankizy. Antso ataon'ny polisy pirenena amin'ny olo-pirenena moa misy ny fiaraha-miasa ka ampandre amin'ny alalan'ny laharan-tariby maitso 720 raha misy ny tranga mampiaya. Ny fanentanana dia zao isika ray aman-dreny ny olo-pirenena rehetra dia efa misy fitaovana anankiray dia atao hoe ligne 147 izay tsy andoavam-bola izy io. Azon'ny olona atao raha mahita tranga any amin'ny toerana tsirairay ahafahany mampandre manam-pahefana zany hoe miato amin'ny polisy pirenena azony atao ny miantso an'io dia avy hatrany dia mandray andraikitra ny polisy pirenena zany ka entanina zany ny olona fa io na Orange na Telma na Airtel dia azonao iantsoana ny ligne 147 mba ahafahana manamoramora kokoa ny fandraisana andraikitra izy. Ka izy io zany marina fa anonymat zany izy io dia raha izay faharoa matokisa le olona manao fampilazana aty amin'ny polisy pirenena fa tsy misy olona mahafantatra an'io afa-tsy izay polisy pirenena ihany mahafantatra ny zavatra mba hiarovana an'ilay olona manao an'ilay signalement aty amin'ilay. Raha ny fanazavana tsy latsaky ny 100 isan'andro ny antso miditra amin'ny laharan-tariby 720 ka ny 10 isan-jato amin'ireo no fitoroana trangana herisetra. Ny ambiny kosa dia saika olona manenena avokoa.